Miarahaba antsika rehetra izay manaraka an'ity fandarana zarahay maso ity. Fandarana izay vokarin'ny hetsika asa ao an'i Madagasikara. Ny tenako Dr Jules Karavelormisy no manolotra ny fandarana. Ny fandarantsika androany dia mitondra ny laharana faha 580. Laharana faha 580. Efa elaela ihany izay tsy nisiany fandarana izay, mety efa ho tapa-bolana izy izao. Satria tena nanova zavatra be dia be ity Covid-19 na koa ity ilay hoe virus corona na ilay antsoin'zareo hoe coronavirus ity izany ho antsika rehetrarehetra, na izay aty aza dia tratran'izay fiovana izay. Noho n'ilay fiovana, ny sekoly iasako moa izany, ny anjerimanontolo iasako dia voatery nakatona. Ilay dikany nakatona moa izany, nampidina avokoa ny mpianatra rehetrarehetra mba tsy hisian'ilay fifamezivezena sy mety fifamindrana ny aretina amin'ny alalan'ny fifandraisana. Dia ny tenako moa miandraikitra lalam-piofanana, ary ao anatin'izay lalam-piofanana izany dia maro ny mpianatra izay eo ambanin'ny fifehezana dia nikarakara ny zavatra rehetra momba azy ireo, ary hatramin'izao aza dia mbola ao anatin'izany. Ny fomba ny fampianarana izany izao dia lasa ampitaina lavitra, ampindain-davitra, dia be dia be ny zavatra miova. Tsisy fotoana mihitsy tena izany hoe tsy nanam-potoana, tsy nanam-potoana mihitsy, tsy nanam-potoana ahafahana mamorona fandarana vaovao. Dia ny natao izany naterak'izay, ny natao dia ilay fandarana taloha izany naverina. Ka raha tsy naheno ilay fandarana ianareo izany tao anatin'ny tapa-bolana, tsy hoe akory foana ny fandaharantsika, fa noho n'ilay fandaminana, noho ny toe-javatra nasehon'ilay naterak'ity virus izay raharaha be tsy manatsala, izay tena mianaka tokoa amin'ny firenena rehetrarehetra, ny ety Etats-Unis. Isaorina aloha izany Andriamanitra fa dia hatramin'izao aloha izay mianakavy dia mbola tsy tratrany io aretina io, izany hoe tsy tratrany aretina, tsy hoe dia mbola moa izany tsy teo tratran'ity aretina ity, tsisy teo tratran'izany raha teo moa izany, fa dia isaorana ny Tompo fa tsy ao anatin'ny tratran'ny aretina aloha izany izay, mba salama tsara hatramin'izao, mihidy an-trano ary ny asa rehetra dia miainga avy ato an-trano avokoa. Manoloana an'izay rehetraizay, fantako koa fa misy fiantraikany amin'ny fiainantsika any an-tanàna any ity toe-javatra ity, be dia be ny mifanerasera sy mifandray amiko, ary ao anatin'ny tena fahasahiranana isika. Raha hiresaka ny Covid-19 ity aloha izany, be dia be ny zavatra azo ambara, ary izay moa izany no fandarana ao ataontsika androany. Misy fiovana izany fandarantsika izao, hisy fotoana izany iresahana manokana momba ny corona na Covid-19, hisy ihany koa iresahantsika momba ny vatsim-pianarana. Fa ny fandarana androany aloha izany dia natokako ho an'ity resaka corona ity, ka tsy resaka vatsim-pianarana aloha amin'izao androany, fa hiresaka izany tsika famatsiam-bola mifandray amin'ity virus corona ity na Covid-19. Famatsiam-bola, misy ny famatsiam-bola azon'ny isam-batan'olona angatahana, azon'ny fikambanana angatahana. Misy izay famatsiam-bola izay, dia izay izany no resahantsika amin'ny fandarana androany. Amin'ny manaraka indray isika amin'ny resaka vatsim-pianarana, raha ohatra moa misy ny fotoana manaraka dia androany aloha tsy tratrako, fa dia ny ataontsika asiantsika resaka momba ny corona, dia avy eo indray asiantsika momba ny vatsim-pianarana. Ny andro kely izany ilay vatsim-pianarana, tsy hoe foana akory, tsy hoe tsy hanao, androany aloha izany dia resaka corona, rapitso dia mbola hiresaka corona ihany koa amin'ny fandarana manaraka. Dia any amin'ny alatsinainy any izany isika miverina manao resaka vatsim-pianarana. Ialana tsiny amintsika izay mitady vatsim-pianarana, fa zava-dehibe koa ity resaka corona ity, satria misy fiantraikany betsaka amin'ny fiainantsika mianakavy ilay izy. Izay angambany no fampidiran-dresaka. Araka ny lazaiko teo moa dia izahay ato amin'ny hetsika asa ao an'i Madagasikara no mikarakara an'ity fandarana ity, ary laharana faha 580 ilay izy. Ho antsika izany izay vao miaino izao, na efa miaino hatramin'izay, dia tonga dia efa homaniko mialoha fa hiverimberina ity fandarana ity. Androany izany izy ity no atolotra fa hiverimberina izy ity, satria ilay famatsiam-bola na ilay tolotra fangatahana tetikasa matsiam-bola io izany dia mbola misokatra, ary tsy misy daty farany izany fametrahana ny fangatahana. Ka tsara izany ny angatahantsika azy, hanaovantsika azy avy hatrany, mba tsy handry ela, satria io koa ny vola tsy ferana, voafetra ny vola amin'io.
ny faniriana dia mba misy zany amintsika mba hahazo an'ilay famatsim-bola. Zay zany fandarana 5 fandarana hiverimberina izy ity, tonga dia tsoriko zay, tsy fantatry hiverimberina impiry fa dia ho averimberintsika foana satria misokatra foana zany ity fandarana ity fareo ilay famatsim-bola reo ho an'ireo izay manana tetikasa hiatrehana na hanamahivanana na hitsaboana ny Covid, ny vokatry ny Covid fahasivy ambin'ny folo. Zay zany ny fandarana 5 hiverimberina averiko foana zany zay hiverimberina matetika zany izy ity. Ny resantsika koa ny mbola resaka famatsim-bola ihany koa no ataontsika rahampitso karazany hafa, famatsim-bola karazany hafa ihany koa zay zany mbola ho ataontsika rahampitso. Any amin'ny latsinainy isika resaka Covid fahasivy ambin'ny folo na coronavirus fahasivy ambin'ny folo no resaka vatsim-pianarana ihany koa. Mitatitra kely, misy moa maro manontany hoe ahoana ny fandehan'ny any aminareo any. Ny aty États-Unis moa zany zay aty amin'ilay tanàna antsoina hoe Berry Springs aty Michigan no mipetraka, dia ny fanjakan'ny Michigan zany anisan'ireo fanjakana izay fahatelo izay raha tsy diso fa zany zao betsaka indrindra ny tahan'ny olona mitondra an'ity aretina mitondra an'ity virus ity zany amin'izao. Ary ny governorana eto moa zany Rakov eto dia nandray fanapahan-kevitra efa tapa-bolana zao hoe mihiboka an-trano avokoa ny olona rehetra. Dia ilay mihiboka an-trano moa zany mazava ho azy tsy mitovy ny any amintsika satria fantatra ny toe-javatra misy any an-tanàna zany, toe-javatra misy any an-tanàna eo amin'ny fomba fitadiavana fivelomana. Fa nazanato zany ny endry zareo fanomanana ny olona, fa nisy fanomanana mihitsy, fanomanana fa tsy eto aho zany miteny an'izany tsy hoe mitsikera, tsy hoe mitsikera satria fantatra fa maro ny manaraka an'ity fandaharantsika ity, tsy mitsikera mihitsy fa dia milaza ny zava-misy mifampizara zany. Nisy zany ny olona zany omanina hoe tsy maintsy hijanona an-tranontsika aty, tsy maintsy hijanona an-tranontsika fa dia miomana zany. Dia zay vao nisy ny fampijanonana ny olona. Sarotra be na ny aty aza marina fa misy ny fitehirizana sakafo amin'ny vata mangatsiaka, fampangatsiahana hoe frizidera moa zany mahazatra antsika, na hoe ho anay zao izay afaka miasa amin'ny alalan'ny internet, mampianatra amin'ny internet, fa mila omanina ka ny mpianatra alefa mody, mpianatra zao ny sasany adiny telo ny elanelan'ny ora fampianarana, ny ora manko samihafa, amin'ny 7 maraina ny tokony mampianatra nefa mbola vao amin'ny 9 maraina. Misy taranjana anankiray ampianariko maraina be no manomboka mbola any amin'ny 3 maraina, any amin'ny 5 maraina any amin'ny tanànan'ilay mpianatra. Ahoana moa no tonga dia tampotampoka eo anao avy dia hoe dia zao zany, fa tsy maintsy misy fandaminana be dia be atao mihitsy. Dia na mihiboka an-trano zany zay zao fa nisy fanomanana natao dia mba azo hiafiana, azo hiafiana ny vokatr'ilay fanapahan-kevitra. Ho antsika zany any an-tanàna, torohevitra omeko raha mbola azo atao ihany, fa betsaka miteny an'ity, fa raha mbola azo atao ihany ny tsy mivoaka ny trano dia aleo tsy mivoaka. Dia izay olona tsy maintsy mivoaka ihany mandeha mivoaka, ary rehefa mivoaka indray dia arak'izay azo atao dia hajaina ilay elanelana, hajao ilay elanelana arak'izay azo atao. Io moa izaho aloha tsy hany mihtsiny mihitsy ny olona izay tsy maintsy mivoaka, tsy maintsy mitady izay haniko hohanina, tsy maintsy milahatra ary, tsy maintsy mivarotra, ka ahoana moa ny tsy hitady sakafo? Ny olona tsy nanomana antsika hitady sakafo, ny olona anie misy efa ny tena ary tsy manana ny homana satria tsy voaomana, fa hajao mihitsy arak'izay tratra ry tompoko, mijanona ao an-trano arak'izay tratra. Ary raha tsy maintsy mandeha dia olona iray ihany no mandeha ao an-trano ary aza mijanona ela ny ivelany, dia arak'izay azo atao hajao mihitsy ilay elanelana. Iray metatra moa ny filazan'ny zareo azy, fa ny lavitra an'izay aza mbola tsara, hajao mihitsy ny elanelana. Izaho zany izao nipentsena ato aminay, ny vadiko moa miasa any amin'ny toeram-pitsaboana, izy mpitsabo mpanampy, dia izaho zany miantsena, izy mandeha miasa, izaho miantsena, fa isaky ny 10 andro mandeha miantsena. Dia mety hiteny zany nareo any aminareo zany misy vata mangatsiaka, fampangatsiahana, hitehirizana sakafo. Ie, misy zany, fa zao voamaina mibetsaka ato, tsaramaso rehefa voamaina feno ato,
satria zany efa voalaza milohanao zany de efa nanangona mety iteninareo ka nareo kosa ny misy vola nangonana io moa tsy adina hevitra hoe misy ny volana tsisy ny vola tsy anjany tiako ambara amin'izy izy ny tombono anay zany nampiomanina zay fa tsy hoe misasakalina de mitaitra fotsiny eo de hoe tsy mahazo mivoakinareo ny ampitsony enganeka tsy voasazy amin'izany resaka ataoko zany fa zavatra misy zany zavatra misy de tehirizina zay azo tehirizina de io no ampiasaina de avadibadika atao an-trano ato ny andrahoana fa tena miezaka mihitsy zany ianao tsy mivoaka araka izay tratra de rehefa mandeha miantsena dia zay lelazaiko zay satria tapitra ny anana ohatra tsy maintsy andeha hividy anana de kendrena mihitsy tsy misy olona manakaikaiky ny tena manalavitra mihitsy tsy hainy tsy haina izy mitondra na ny tena no mitondra hoe sanatria resaka sanatria foana sanatria kabary asa mahavozy le olona zay raha ka reo zany nitorevitra miako androany aloha arak'izay azo atao re toko amafisiko aza mivoaka ary raha tsy maintsy mivoaka olona raha ihany mandeha ary aza mijanona elany vitaony atao de mody efa tsy maintsy miasa moa akory atao tsy maintsy miasa de manasa tanana faran'izay tratra mihitsy eo koa manko zao raha amty tsiramatsika ty be lehibe ny tantanàna raha tsisy rano ka fa de arak'izay tratra atao zay azo atao arak'izay tratra ny zaza moa zany de avela mihitsy sy ilalaon'le tokotany any ivelany mifangaroary amin'ny namany any arak'izay tratra raha mbola misy azo atao ihany aleo tena fehezina fa raha be izy tia eto amin'ny tanàna misy anay eto zany zao eto vitsikely ny poniny eto am'izao sekoly tsy misokatra zao vitsy ny poniny eto nisy ny poniny eto zany zao dia 70 sy 700 zay ny poniny eto amin'ny tanàna anay 70 sy 700 fa efa misy olona zany statistika farany teo navoakany zareo misy olona eo amin'ny 4 zany ny fantatra voamarina fa mitondra an'ilay virus ary nisy efatra tamin'ireo zany narary ary tena narary nandamaka fa efa sitrana zao anankiray moa zany anodimandry ka jereo amin'izany fa raha 70 sy 700 ny ponina de folo mahery no voa zany eo amin'ny ray isan-jato eo zany satria ny folo isan-jato an'izay tsy inona ny fito amby zato fa na zany aza tsy fantatra mihitsy aloha mivoaka ny tanàna mivoaka ny trano mandeha miantsena tsy hainao iny ve le misy mitondra anazy saza tsy hainao mihitsy le tsy hay vao nisy vaovao zao vao eo nisy roa vao niampy indray androany eto amin'ny tanàna eto zany ka enjana be ny ahazavoana io moa zany raha sanatria ny vava fo dia arak'izay azo atao de ny fanamafisana ny hery fiarovana anaty zay moa zany ny atao dieny zao fanamafisana ny hery fiarovana anaty zay no atao isan'andro mampitorimaso mihinana sakafo arak'izay misy moa zany ny voasarimakirana ny sakamalaho sakaitany sakaviro ny tongolo misy betsaka ny tambavy malagasy any za moa zany ny tambavy aleo manaraka tsara n'le fatrany fa sao de manahirana aleo manaraka tsara ny fatrany fa sao de manahirana fa manjary miteraka aretina hafa indray zany le izy ireny moa zany resantsika fandala manaraka fa mba filazam-baovao ihany zay satria efa ela betsika ny tsy tafaresaka ary betsaka ny manontany fehiny de zao alay mitandrina farak'izay tratra ary fantatro mahatonga mivoaka ny trano ianao de tsy maintsy satria tsy maintsy hitady farak'izay tratra de alay mitandrina ireo zay tsy tokony mivoaka aza mivoaka ny trano sasao mandrakariva ny tanana sasana amin'ny savony arak'izay tratra daholo zay azo atao dia ny fatokisana an'Andriamanitra moa etsy an-daniny zava-dehibe zay zany vaovao kely momba ny covid iny fanaovana tatitra fotsiny amintsika ny zavatra iainana ety salama tsara zay am'izao ny saorana ny tompo entsika mbavaka ireo zay tsy salama ary zay amin'ny faratampony dia ny fanankinana ny fiainana amin'Andriamanitra zay zany ny amin'iny ny resaka androany indray zany dia famatsim-bola mifandray amin'ny virus corona de misy raha azontsika atao zao mijery ao amin'ny Facebook de any amin'ny YouTube le YouTube io zany aloha tena tsy arako tsoriko tsy arako mihitsy manao mampakatra an'le horonan-tsary ao fa ny Facebook avy hatrany tonga de alefa le izy fa de
fa ho avy foana io le youtube antsika io raha tsy diso amin'ny fandarana farany eo zao fandarana fa 550 nefa tsika zao efa 550 fa jereo zany ny ao amin'ny facebooktsika zarahay mahasoa dia araka ny hitanareo eto zany niezaka mihitsy zany ny tenako mba ho hitanareo ny fanazavana atolotro ka raha miaino zany nareo zao ka raha ohatra indray manana fahafahana miditra amin'ny interneto na mijery amin'ny facebook dia misy fanazavana ho hitanareo azavaiko le izy to dia miseho miaraka amin'ny fanazavana atolotro zany fanoron-dalana ny zavatra rehetra zay atao ka androany isika zany iaho dia resaka famatsim-bola mifandray amin'ity coronavirus ity na virus corona na covid 19 famatsim-bola misokatra ho an'olona misy ho an'ny sambatan'olona misy ho an'ny fikambanana dia misy enina zany izy reto zay ho resahako amintsika zany misy enina izy reto zay ho resahako amintsika androany tsy enina zany fito ka misy diso kely misy hetsikely fotsiny dia fito izy reto zany misy fito karazana zany izy reto voalohany zany dia misy an'ilay hoe co-creation hub raha manaraka mivantanareo zany dia io hitanareo eo amin'ny mivantana eo amin'ny écran nareo eo zany ilay toromarika momba an'izay co-creation lab zay raha ohatra ka tsindrinareo avy hatrany zany eto amin'ity co-creation lab ity dia eo avy hatrany zany ny adresy ahitanareo azy amin'ny internet iny zany izy iny sokafintsika izy iny sokatra avy hatrany dia io zany fanazavana an'ilay tetikasa arak'izao hitantsika eto zao ka ity tetikasa ity zany ho an'olona rehetrarehetra zay manana tetikasa momba ny fampahafantarana atotam-baovao rehetra momba ny covid na fanabeazana ny vahoaka ny fokotahany na koa fanampiana azy ireo ahalala ny atao hoe covid na koa fikarakarana fanampiana an'ireo olona zay tratra an'ilay aretina na koa hoe fisorohana an'ilay aretina tetikasa famokarana vokatra famokarana na hoe resaka vokatra hitsaboana na hisorohana eto zany dia mahatsiaro andreo ilay be dia be ny seapikaroana na Madagasikara hitako amin'ny vaovao za moa zany dia manaraka vaovao isan'andro mihitsy avy any amin'ny alay tsy tenoiny eto le arahanao sao dia misy malahelo ary ny anao toa tsy narahany hiteraka dia hevitra eto ndraika malahirana fa teteziko aby ampitahiko hoe aiza zany ny tena mbo marimarina amin'ity resaka ty satria misy koa manko le sasany le defa dia manatavy resaka balahoasy fotsiny ia ajanona ny fa tsy izay ty fandarintsika ty zafady tsy izay le resaka eto dia tetikasa fifandraisana fanabeazana fanomanana ny olona hiatrika an'ilay corona fisorohana ny aretina fitsaboana na koa resaka sakafo fanampiana amin'ny resaka sakafo fikarakarana amin'ny be antitra na ny olona marefo be dia be izy raha manana tetikasa momba an'izay ianao zany mifandray amin'io dia azonao angatahana ity le hoe co-creation hub ity dia io zany hitantsika eto zany ilay roy misy azy ny tranokala misy azy dia tsindrinareo eto ty misy an'ilay hoe here tsindrinareo zany ity na ao amin'ilay listra dia efa nomeko ao le izy ity koa ohatra azonareo tsindrina dia tsindrinareo dia eo zany rehefa tsindrinareo ilay hoe here tsindrintsika iny zany dia mipoitra zany ny taratasy anaovana mifangatana io zany no fenoana dia izy mangataka ny anaranao dia ny kompania ity zany nataona fikambanana na orinasa fa tsy mety ao an'olona anankiray dia ny adresy mailaka dia io fenoana zany feno daholo io rehetrarehetra io dia alefanao an'ilay izy amin'izao aloha zany izy tsy misy daty farany fandraisana fangatahana mbola tsy misy fa mandray daholo zareo io moa zany miliardera any Nigeria zany no miantoka an'io manome ny famatsim-bola aminazy ity tena manokana vola manobaka vola mihitsy ry zareo mba hahafana miady n'ity corona ity zany aty amin'ny continente afrikana zay zany voalohany co-creation hub zay raha liana ianao dia manao ohatra amin'io intony amin'io resaka momba sakafo fitaovam-pitsaboana famokarana ho an'ny mpanjifa fa resaka ity koa ohatra zao hoe fandrarana tsy avela mivorivory tsy avela ny olona maneho hevitra iny moa zany lalànany amintsika any ty le hoe ta tsy mahazo miantso an-tarobia koa fao ninona moa le filazantsika azy amin'ny radio ny fitraikandreny amin'ny fiarahamonina
Am'izao manko tokony misokatra zany ny vaovao rehetrarehetra tokony misokatra io moa mpitondra manana ny fahitany azy za tsy mpitondra za tsy mpitondra fa milaza fotsiny ny zavatra misy anjaran'ny zareo mpitondra zany zareo zany eo aloha zany de izy zareo raha to moa nefa ny teny an'izay zay zao no eto de zay no hevitra ny mahasoanareo irarina mba tena zay mahasoa tokoa no ataony fa ny fiatraikany indrindra eo amin'ny fiainana amin'ny fiatrehana n'ity coronavirus ity ka mahita vahaolana ianao de afaka mangataka an'ity co-creation hub ity ary ohatra amin'ny farany fa misy zavatra resahako momba n'ilay hoe orinasana fikambanana hoe ahoana no atao zany raha ohatra anao tsy orinasa na raha ohatra anao zany tsy fikambanana faharoa indray de misy an'le hoe peace first covid-19 rapid response grants tia indray zany faharoa peace first covid-19 rapid response grants de raha raisitsika zao io listra io de jereo tsy indrintsika fotsiny eto de mivoaka lay roy avy hatrany de io zany fanazavana momba azy izy avy no mahazo misitraka n'ity fangatana ity tia indray zany de isam-batan'olona raha ohatra zany ny taonanao manodidina ao anelanelan'ny 13 hatramin'ny 15 taona 13 hatramin'ny 15 taona zany tanora ianao afaka mangataka an'ity famatsim-bola ity de mario mbola tsisy fepitaona fa zay tonga aloha mahazo zay tonga aloha tompo tanindrazana ohatra ny fatsakana Antananarivo zay moa le fitenenana zay tonga aloha zany ny tompony ka afaka mangataka avy hatrany zany ianao raha ohatra ka taona anelanelan'ny taona 13 hatramin'ny 15 taona ninona moa zany tetikasa vatsiny tetikasa amahana na iresahana ny fiatraikany covid-19 covid-19 eo amin'ny fiarahamonina ohatra fizarana sakafo an'ny be antitra sy ho an'ny olona marefo fikarakarana amin'ny be antitra sy ho an'ny olona marefo ohatra fampahirezana andreo olona kivy na manirerina tsy misy pia na mahita tetikasa ianao hoe ahoana no ataontsika nampiana ny sembana raha ny fahafantarako azy fanarahako ny kabarin'ny filoham-pirenena zany za moa zany miaino any tsy tapaka hatramin'izao tsy ho radiso fa hatramin'izao tsy mahita politika mpanjakana mazava momba n'ireo sembana sy olona zay marefo ary mitondra takaitra tsy misy ary ny tena raharaha n'ity covid aty ary eto azy zay maheno ty fandarana ity raha ohatra ka satria manko le ty le fipetrahana an-trano navoaka ty zany fioboana tsy fiobiana zafady mihiboka an-trano zany ka io le fepetra io mbola tsy manerina Madagasikara fa fepetra efa tsara atao eto zaza ny indrindra ho antsika ny ambanivolo jereo tsara le vahiny tonga ny an-tanàna reny ary tonga de ny fokotany zany tonga de mandraisa ndraiky zafady tokony andray andraikitra za moa izy ny andeha baiko ny fokotany andray andraikitra tokony andray andraikitra ny tsirairay avy amin'ny tanàna misy anazy aza mandinindinindiny fanjakana zany hoe efa aina anie ty raha ty zao lazaiko anareo eto aminay eto zao am'ty tanàna misy anay ty ny olom-pirenena mihitsy ny vahoaka amporosiana hiantso avy hatrany ny mpitandro filaminana raha mahita olona tsy mihiboka an-trano io zao zany ambadiky hitanao eto ampita eto ohatra eto atokotany eto zany de tazako eto iza le mivoaka lava ohatra zany le atao aminay aloha tsy misy an'izany amin'ity tanàna misy anay eto amin'le manodidina anay fa raha misy mandeha lava azoko atao miantso ny polisy de avy eo moa zany ny polisy manamboatra azy ary aty zavatra tena avy hatrany ny ino ny tianarany ty moa ny sazy raha tsy midemy hoe tokony isy an'izany na Madagasikara za mahalala tsara ny fiainana Madagasikara satria za koa ny malagasy ohatratsika ary za mivezivezy any tamin'ity taona ity zao tsy afaka mandeha zay tsy mahazo mandeha na ty andeha aza io koa moa zany efa nakatony zareo le seranana tamin'ny firy sy eo amin'ny folo volana mars iny koa mbola tantara naninona iny daty efa ela anie ty zavatra ty nanomboka ary naninona no tamin'iny vao nakatony iny zany avelantsika zareo le mahay sy mamaritra azy ihany mamaha zay tsy hoe manome tsiny fa tsy azo lavina kosa aloha fa misy andraikitra am'izany de ny tiako atongavana amin'izay resaka zay de zao le fokon'olona le fokotany raisiny andraikitsika ao an-tanàna fa fiarovana antsika ty fiarovana antsika ty ka raha ohatra zany anao mahita tetikasa ohatran'izany tanora ianao zany ao anatin'ny 13 hatramin'ny 15 taona io soraty ny tetikasanao
dia alefaso any amin'ity le hoe peace first ty de hitantsika eto zany ity zany ndroy misy ny fanazavana azy ity izy ty io misokatra io de rehefa anao fangatahana ianao zany de tia nitsindrinao de iny ilay roy iny izy iny de io zany ny fanazavana misy anarana adresy mailaka ny fiavianao fiainonao daholo zany io rehetrarehetra io de alefanao an'le izy misy roy hafa koa moa zany ty ahafahanao mandeha mampiditra an'ilay fangatahana peace first covid-19 rapid response grants ohatrinona nomeny izy moa zany po de ferany ny vola omeny zany de latsaka kely ny iray tapitrisa ariary latsaka kely ny iray tapitrisa ariary zany nomeny anao anaovanao tetikasa ho amin'ny fiadina fiarovana fikarakarana ny marefo ka am'izao fantatro fa misy mivery asa tanora any be deabe koa zany tsy hoe tsisy atao fa manana heritreritranao raha isy mataovy ty zavatra ty de manaova fangatahana ny fahatelo indray de hoe Mozilla open source support program indray izy io hitantsika eo ty zany fahatelo Mozilla open source support program io zany avy amin'ilay fikarohana avy amin'ilay ino zany sehatra ampiasaina amin'ny internet Mozilla no manome an'io de ny anazy koa zany io Mozilla io zany dia natokana andraso hoe zafady aloha misy diso kely izy ty misy zatra famadika zafady famadika le fahatelo tsy Mozilla zafady zafady amintsika mpiaino tonga de hitsoka avy hatrany le izy fa mahita anazy zao tsy mety manana zavatra diso olona tena zafady iray minitra monja tsy hoe iray minitra monja tsy eo anilanao arak'le iry ty iray minitra monja fotsiny anitsiko an'ity fahadisoana ity zafady tompoko iray minitra monja voaova ve le izy iray minitra monja zafady zay ny anaran'le izy de hoe artiste ny anaran'ilay fahatelo indray zany de hoe soz na sozy soz na sozy SOZE artiste and activiste relief fund zay zany ny anaran'izy ty ity zay zany natokana ho antsika mpanakanto zany io moa zany mpanakanto malalaka be na mpihiry ianao na mpanao hosodoko anao na mpanao fakotrazana rehefa mpanakanto zany rehefa mpanakanto zany ianao de ny zavatra atao amin'ity zany de afaka ianao zany mandefa fangatahana satria maha artiste atsika zany de misy fiantraikany amin'ny fiainantsika ilay inona moa izy ty teo ilay vokatry ity covid ty misy fiantraikany amin'ny fiainantsika le covid zany de ny fiantraikan'izay eo amin'ny fiainantsika zany tsy afaka manao fampisehoana intsony isika fa rehefa tsy afaka manao fampisehoana intsony zany tsika de mazava ho azy ny any anatin'le vilany mihitsy ny voakitika de misy manao fanampiana zany ity soza ity manao fanampiana zany ilay soza de ny fanampiana zay omeny antsika zany dia mianga amin'ny tetikasa sika zany no misoratra anarana any amin'ilay tetikasa zay ilazantsika anaovantsika tatitra hoe noho ny tsy fisian'ny noho ny tsy fahafahana manao inona moa ty anarany teo fampisehoana dia misy fiantraikany zany amin'ny fiainantsika izay le tsy fahafahana manao fampisehoana izay ka zafady ka izay zany no ataon'ity le hoe soza activiste ity averina kely eto zany sika zao averiko zany manitsy an'ilay roy zany zao ray segondra fa tsy nety le nataoko teo tsy tiako sao de zavatra diso no azonareo any de manjary mampisafirita fa disoina miteraka olana be indray avy eo soza activiste relief fund zay zany le izy soza activiste artiste and activiste relief fund natokana ho antsika mpanakanto natokana ho antsika mpanakanto zany io ka raha ohatra zany ianao anatin'ny sokajin'izay mpanakanto zay mana-talenta
dia ataovy zany ny fangatahana. Ny hazo koa zany tonga de ferany ny vola, de ny vola azonao angatahana ozy zany dia eo amin'ny ray tapitrisa latsaka kely. Raha tena tsorina zany dia sivy anao moa zany le isa vaovao ndraso ianarako le izy, mahafinaritra ahy mianatra anazy teo fa tsy mety haiko tanteraka. Sivy roa sy dimy fenty, zay le izy. Diso ka, sivinjato roa sy dimy fenty moa sa fenty dimy tsy tadidiko, afa-baraka anareo amarina. Zafady amintsika ao amin'ny akademia malagasy io, mbola mianatra, adino foana amin'ny fanoana azy. Averiko am'le mahazatra aloha zany de io zany 520 sy sivinjato diso avy azy zany teneniko zany fa tsy zay le izy. Ny vola omeny de zao 5,000 sy 4,000 sy hetsy, zay marina kokoa. 5,000 sy 4,000 sy hetsy ny fambatsim-bola zay omeny natokana zany ho an'ny olona mpanakanto zany, karaha tafiditra anatin'ny sokajim-panakanto ianao na mpiantsehatra amin'ny fiarovana ny zo maha olona, mpiantsehatra amin'ny fiarovana ny zo maha olona, aktivista moa filazan'ny zareo azy. Tsika le mpiantsehatra amin'ireny fikambanana maro samihafa ireny, fiarovana amin'ny zo maha olona. Raha ohatra koa zany ianao tafiditra ao anatin'izay sokajy zay dia azonao atao ny mangataka an'ity famatsim-bola, azonao atao zany mangataka an'ity famatsim-bola ity. De io moa zany le adresy io efa omeko antsika io zany hitantsika ao. De tsindriantsika fotsiny zany ity somary vilivily be izy teo azafady ho anareo zay manaraka mivantana, fa averiko tsindriantsika fotsiny le larana fahatelo, SOS artiste and activiste relevant. Iny izy iny de mipoitra zany le roy manazava azy, hitantsika eto zany izy zao, mipoitra zany le roy manazava azy dia avy eo dia tsindriantsika indray zany avy eo ilay roy zay mampiseho zany ny toerana ahitana anaovana an'ilay fangatahana zany. Zay zany no fomba anaovana an'ilay fangatahana. De io zany misy roy anankiray eo ampidiranao zay tsindrianao zany anaovanao ny fangatahana. De zao tonga de tsoriny fa mazava be avy de efa lazainy mialohan'ny fotoanao izy hoe be de be ozy tia ny fangatahana voaray be de be ozy ny fangatahana voaray betsaka, fa hainao zany zao izy zany de efa lisitra fiandry, ka zao atao foana ozy ny fangatahana raha tianao fa tonga de ataonay amin'ny lisitra fiandry zany ianao. Za aloha mampirisika atao foanako izy any amin'ny ray tapitrisa ariary io sao de mba mitsiky ny vintana de anisan'ny mahazo zany ianao. Fahaefatra, Mozilla Open Source Support Program. Mozilla Open Source Support Program indray dia resaka teknôlôjia ranoray fotsiny anazy. Teknôlôjia ranoray indray zany ny ao anatiny ao. Ho antsika tanora zany zay havanana amin'ny resaka teknôlôjia zany dia io zany azontsika hidirana. De resaka fanamboarana fitaovana amin'ny teknôlôjia hisorohana, hiarovana, hitsaboana ary koa hanamaivanana ny fiantraikan'ny Covid-19. Mampiasa amin'ny teny anglisy fa miala tsiny fa tsy haiko le izy amin'ny teny gasy satria tsy sehatra misy moa zany resaka solosaina amo tsy mamenatra amin'ny teny anjava, tsika koa tsy manoatra ny olona miambo hainy aby raha iaby io nefa ny hita zao izy manazava azy fa tsy alehany mihitsy. De maninona moa raha ohatra ka tsy miambo ngamo de hoay aby raha iaby ty, io samy manan'izay menaka nahosotra taminy de zay hainao atao aza miambo hay aby raha aby io manjary mamono olona fotsiny. De ity zany le hoe Mozilla Open Source le teknôlôjia io zany tsy sehatra misy anahy ka tsy haiko ny manazava azy fa amin'ny teny anglisy izy de hoe hardware de hoe software inona moa zany zao ny teny farantsay de tsy haiko reo olona fa azafady fa ho anareo zay mahay teknôlôjia zao de fantatrareo zany zavatra resahako zany. Ka raha ohatra ianao zany mahita zavatra azo atao trandrahana, hiarovana, hisorohana, hitsaboana, hanamaivanana ny fiantraikan'ny Covid-19, mampirisika anao mihitsy hanao fangatahana. Sora-bola azonao angatahana amin'io dia any amin'ny $10,000. $10,000 zany raha ataontsika amin'ny ariary izy dia fihitran'izao
dimy amby valopolo amby zato tapitrisa ariary, 5 amby 20 amby 100 tapitrisa ariary na 1 miliara latsaka kely FMC. Io moa zany mbola misy foana le fampiasana an'ity le farantsa malagasy ity tadidiko tamin'izah fotoana ny antsoina azy tany ampianary de farantsa mangahazo tamin'le izy reny totongana be reny tamin'izany zao io zany moa efa ariary efa eo amin'ny 2 tapitrisa ariary eo zany azafady 200 tapitrisa ariary azonao angatahana dia hitatsika eo zany ny roy ahafahantsika manao zay fangatahana zay araka ny lazaiko zay mbola tsy mikatona ny fangatahana za mampirisika atsika tonga de anao aingakaingana satria io zany misokatra foana de tsy haintsika zay fataperany ihany tsiny de io ny roy tsindrinareo fotsiny ny roy iny io zay fa mivoaka iny daholo ny fanazavana rehetra momba azy dia avy eo tsindrinareo ato ery ambanimbany ery misy hoe to apply please visit tsindrinareo indray ity roy anankiray ity de iny no mitondra atsika any amin'ny taratasy anaovana ny fangatahana. Miala tsiny aloha ry havana fa de hatramin'izao aloha de anglisy daholo ny hitako manome vola ny miteny farantsay aloha mbola tsy nahita fa rehefa mahita tonga de mizara fa anglisy daholo aloha zany zao de io moa zany lazaiko hoe miara-miasa amin'olona mahay teny anglisy de iny zany femonao ny fangatahana de alefanao any mampirisika ny tanora indrindrandrindra fa maro ny tanora malagasy mahay zavatra. Manaraka fahadimy ty indray vonjy-tahitra ho an'ny mpanao gazety. Raha mpanao gazety ianao de tia misy ary tia mila atao aingana fa tapitra ity moa de tsy tapitra ka ty le mandray foana zareo mandray foana de misy sorabola ho anao zay mpanao gazety sorabola eo amin'ny 4 tapitrisa ariary hatramin'ny 5 amby 20 tapitrisa ariary volabe zany $10 hatramin'ny $20 omeny ka inona moa zany zavatra atao amin'ny mampanao gazety ianao zany de ianao zany afaka mitatitra momba ny fiatraikan'ny covid 19 eo amin'ny lafiny sosialy na eo amin'ny fomba fifehezana azy afaka manao ianao document tahiri-kevitra tahiri-pahalalana mitantara momba ny fomba ny aretana na ny etrenan'ny covid 19 amin'ny toerana anankiray amin'ny fiarahamonina anankiray ka azo zaraina misehatra isam-paritra izy io na iraisam-pirenena na koa ianao afaka manao tantara momba ny lesona tsoahana azo tsoahana ny fandray azo tsoahana ny fandray misy diso kely ty zatra ny sorabola ty azo tsoahana ny fandray amin'ny covid 19 na koa afaka manao fanazavana tatitra momba ny fomba hiatrehan'ny mpampianatra ny mpianatra ny mpanabe ny sekoly sy ny sisa ny covid 19 io zany ratsorina dia tatitra document moa zany film documentaire tahiri fanadihadiana de io koa io le rahanao zany ianao de io voly io azonao angatahana zany anonerana ny fandanina rehetra laninao nanaovana an'le document na koa azonao atao vola anaramananao zany manao anazy le commission zany azo atao zany tsisy fiampitoana fametrahana fangatahana le izy fa misy kosa ny misy io voly io zany mandra-patapitra io zany tsy haitsika de mampirisika ataovy avy hatrany de hitanareo zany ty zany ny roy anaovana ny fangatahana misy karazany roa le izy misy zany le roy tonga de mivantana fomba mivantana de fanapetraka koa tsindritsika zao ohatra ty roy ity mahita zao itsika zao mijery hitanareo izy amina rahanareo fanazavana meko eto amin'ity video antsika ity de io izy io iny le roy mivantana iny ery ambany ery no misy ny toromarika misy disguide ery ambany ery misy ny toromarika momba ny fanaovana ny fangatahana na mampiasa roy hafa indray ianareo de avy hatrany to de mandeha ny am'le National Geographic ao ianareo no mitsofoka de tsindrio le hoe COVID-19 emergency funding mety tsy hitanareo zany izy zao eto amin'ity écran ty fa kely lay écran koa ty anankiray ty izy ty ihany hitanareo ihany le curseur fa mivezivezy eo iny zany dia eo zany io ny tsindrinareo de mivoaka zany ahitanareo an'ilay anaovana fangatahana de io zany tsy maintsy manokatra compte ianao tsy maintsy manokatra compte eo amin'ilay National Geographic io tsy andavam-bola dia ao anao manokatra compte azahoanao ny tsipiriany andendeny rehetra de ny fahafito misy famatsim-bola hafa zany efa napetraka koa ny roy ahitana mbola marobe famatsim-bola hafa marobe azonareo jerena toerana ahitana famatsim-bola momba ny covid 19
napetraka koa ny adresy zay ny fahenina toerana misy listra be lehibe de io de rehefa misokatra izy io hitanareo zao misokatra zao ho anareo zay manaraka mivantana de azonareo tsindriana avy hatrany amin'ilay hoe international tsindrio ilay international de mivoaka eo zany ny fanampiana rehetra ho amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany de zao amin'izy ity zany amin'ny tele hoe international ity ity listraty ity zany de avoakany zareo foana ino zany atsarainy zany avoakany foana le izy misy vaovao androany to de omeny misy vaovao to de omeny io zao le international io de jereo matetika io fa mivoaka miandarana zany ny vola hiatrehana an'ity covid ity zany zay zany ny toromarika reo zany izy sivy enina no meko anareo de ty amin'izay ary ny tena zava-dehibe zao ary raha ohatra zany ianao tsy manana orinasa amin'ny satria misy orinasa reo na fikambanana takino ohatra ONG raha tsy manana an'izay ianao ka te hangataka ianao zany de mitadiava ONG miaramiasa aminy ohatra koa ianao zany tanora tsy hainao mangataka an'le izy fa tianao ianao zany de zao ny azosika atao zao no azo atao sosikevitra ny aty fa zao mitandrina be koa amin'ny teny antivy sao de mamatotra anahy ka lasa ohatran'le mampanantena tsy misy avy eo fa be zay balaoasy enitsika zay de manorata ty amiko de jereneo raha ohatra ka azo atao manampy anareo anao an'le zany hoe satria zany isika zany manana ny anjery manontolo asako zany ohatra ny anjery manontolo asako dia afaka mangataka zavatra ohatran'izao zay raha teo koa moa ny asako ato resaka fampandrosoana de mampianatra ny mpianatra momba n'ity zany de hojerentsika eo azosika atao zany mety azosika atao ny angataka azy amin'ny anaran'ny anjery manontolo zay asako zany hoe miara-miasa zany isika de eto tonga de alefako mazava be ny resaka ny ato aminay aloha zany efa misy fepetra raha ohatra ka miara-miasa ohatra zany misy tataovana eo ambonilay sara zany misy vola misy isanjato tataovana satria misy vola lany amin'ny fotoana tokana fanaovana anazy ny kirakira rehetra ilaina io tsy mandeha ty aposiko fa mandeha any amin'ny anjery manontolo ary ny fitantanam-bola ty mazava be fa tsy misy zavatra mivily makary zany sarotra be zany ty ary tsisy anao an'izany koa zany fa raha ohatra zany anao mila zany tsy manana statut ONG na anao tsy mahasahy manao an'izy satria voasambo na koa ianao tanora zany de ahoana ny naovako an'izany manana hevitra ianareo raha manakevitra ianareo de manorata de jereko raha ohatra hitako hoe tsy tafavoaka ako de miteny tsy vita zany ny anao azy fa ny angavio kosa mba efa vita amina teny anglisy koa sisy alefa ty eo manko le tantara za tsy afaka andika teny anglisy kosa ka aiza olona be de be ve de ovadika teny anglisy tena tsy vita fa mitadiava mpandika teny anglisy tonga de efa mba fahadika teny anglisy tsotsotra any le izy de alefa soty raha ohatra zany ianao tsy afaka mangataka amin'ny anarana manokana na tsy manana ONG anao na tsy manana orinasa fa hoe tianao zany mba manana tetikazy anao mangataka amin'ny anao rery de azo afaka miara-miasa zany isika amin'ny fomba angatahana anday amin'ny fambatsim-bola zay lalana ray zay tsy voatery anao an'izany koa fa de tolo-tanana io raha ohatra zany hitantsika hoe mety mahasoa de ataontsika ka de hitantsika zany tsy azo atao zay zany ny fandarantsika androany fa dia samy tahin'Andriamanitra misaotra anareo naharaka hatramin'ny farany izahay ato amin'ny hetsika asa ho an'ny Madagasikara no namolavola n'ity fandarana ity namokatra n'ity fandarana ity ary ny tenako Dr Jean-Luc Raveloamisy no nanolotra ny fandarana makasitraka sy makatela tomboko vavy tomboko lahy samy ho ela velona de mba ho voaro amin'ity aretina ity isika amin'ity aretina mandoza ity aretina mifindra izy ity raharabe mba tsy ho tratran'izy ity aroviny ainao mba ahafanao miaro ny ain'ny hafa ireo misy fambatsim-bola mampirisika ny angatantsika azy tena ampirisihako mihitsy maro izy ireo eninareo raha pizy indray tsika mbola resaka hafa mampirisika ny jerenareo azy sao de mba mahasoa indrindra amin'izao fotoana fikatona ny rehetrarehetra tsy misy asa izao sao de mba isika no anisany mahazo dia irariana mba ahazo isika rehefa mangataka vaovao tsara vaovao tsara fa ela mihitsy saika tena n'izy ity zay ny amaranako anazy zao
nisy a tamin'ireo mpanaraka fandarantsika raha tsaranareo le fandarana le hoe vatsim-pianarana ho any amin'ny Yale University natokana ho an'ny mpianatra le tanora taona voalohany première na taona faharoa seconde nisy efa naoritra taty amiko nisy anankiray nahazo fa de tsoriko taminareo fa arôzazy ny tato an-trano io moa zany tsy toniny eto ny anaran'le zandry ranabavy izy io manomboka amin'ny ny anarana tanim-boanjo ny anarany fotsiny ny fanampinanarana fotsiny fa be de be izy any manomboka amin'ny T ny anarany T eto amiko eto le taratasy mbola resahako zay raha pitsy fa vaovao tena faly aho miala tsiny fa indramiko le fiteny faly aho ary tena faly misy mahazo le izy ary mahafinaritra mihitsy tena faly le mba ezaka kely ataonao iny de mahazo le tanora iny mahazo le tanora zay tena mampatonga anahy maresaka manao azy ty ary mahatonga ny vady aman-janako manohana amin'izy ty mahatonga anay ato amin'ny asa ao any Madagasikara ireo tanora miaraka amiko mampiresika izy nisy nahazo misy anankiray any ny efa naoritra tamiko tovolahy indray koa io hoe izy zany ao anatin'ny lisitra fiandry nataon'jareo liste d'attente izy zany liste fiandry de ivavahana mafy mba ohatra mahakamo be miteny azy mba hiala daholo eo ambonimbony eo mba ho tafakatra izy zany raha tafavoaka koa zay raha naman'izay de manana mianadaza ntsika ho any amin'ny volana jolay io mbola ho dineny indray moa zany ny hitadiavana fanampiana ho andry zareo ahafahany mahita ny sarandalina satria zany miantoka ny sarandalina io mbola resaka hafa iny fa ny vaovao tsara de nisy tanora nahazo ary de efa nanao arôzazy zahay mianakavy tamin'ny lahady andanako niantsena mihitsy fa tsisy hevitra ty tsy maintsy anaovana fety oe maheno any zao izy mianaka zay manomboka amin'ny teny anaran'le ranabavy ataoko zandry kely iny na mety zay eny e zandry kely na mety zanako avy aza raha ny taona fa de arabaina maheno any nareo mianakavy maheno tsara manomboka amin'ny teny anaran'ilay tovovavy de faly tena faly ary isaorana ny tompo ireo zay tsy nahazo sy atao mahakivy zany mbola misy hafa koa mbola misy hafa any misy hafa isika koa tsy mialina ny taritafita fa niratra tamin'ny masoandro isaorana ny tompo ary mirehare isika ny aminy ny amin'ny fahombiazana azo fa dia zay ary ny fandarantsika androany samy tain'Andriamanitra samy ela velona samy voaro amin'ity covid amin'ity coronavirus na covid 19 teny isika mianakavy misaotra ny AZ radio télévision misaotra ny teknisiana mampita ny feo ary misaotra antsika rehetra manaraka tsy tapaka ny fandarana tsy adino Andriamanitra miaro antsika amin'ny aretina mamelona ny aintsika ary raha sanatria ny vava azaka ao anatin'ny aretina ianao amin'izao fotoana izao dia ankinina amin'Andriamanitra ny fiainanao tononintsika ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy ty amin'ny anaran'i Jesosy tompo mba ho sitrana ianao mba ho eo akaikinao izy mba ho tsapanao ny fiarovana sy ny fitsimbenana avy aminy isika ihany koa zay very asa misy rahalahy nanoratra tamiko mbola tsy voavaliko rahalahy ny email anao fa tsaroako anao ka nanoratra tamiko ianao zay efa indroa nilaza fa very asa vokatry ity covid ity mitondra ambavaka ao anao zahay ary koa misaotra anareo koa mitondra anay ambavaka araka ny fandraisana izay nataonao manomboka amin'ny M ny anaran'ny tovolahy io fa dia akintsika amin'ny tompo ny zavatra rehetra momba ny fiainantsika zay ary fa samy tain'Andriamanitra isika mianakavy samy tsara misaotra tompoko rasoa samy ela velona ho amintsika rehetra neny fahasoavan'ny tompo misaotra tompoko